miarabantsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ampifaliana indray no afahana miona amintsika amin'ity androany ity ary ampitiavana sy ampanidretena no amahanana ampanahandray tsika raha andray an'izao teny izao ho famelombelomana ny fanahintsika. Miomana eona amin'Andriamanitra ao a laharana fa roapolo sy roanjato zany tsika zao a de saorana ny tompo a ny afahantsika mbola mandray ny teniny. Miomana eona amin'Andriamanitra ao. Jesosy Kristy a de iverina eny amin'ny raha lanitra. Zay a famarinana. Tenin'Andriamanitra no milaza an'izay ary tsy maintsy tanteraka zay na rovina na iza ino na iza tsy ino de tsy maintsy tanteraka zay. Ho avy izy eny amin'ny raha lanitra. Ary raha ho avy izy eny amin'ny raha lanitra de aka ny fiangonana, aka ny olona navotana zany, hiala eto amin'ity tany ity izay atao hoe fa ao anatin'ny tsy fahamarinana, ao anatin'ny fahotana. Ary hitantsika hoe memandroso ny fahateterahan'ny teny faminaniana rehetrarehetra. Koa raha ho avy Jesosy Kristy a, olona tahaka ny ahoana sika, olona tahaka ny ahoana no raisy no hiaraka aminy eny amin'ny raha lanitra. Zao fizarana zao zany a dia ny ametrahana antsika mihitsy a manoloana ny tenin'Andriamanitra, andraisantsika ny famarinana ny tenin'Andriamanitra ary atonga antsika ho velona araka ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Raisiko ny Petera voalohany toko voalohany andininy fa 5. Petera voalohany toko voalohany a andininy fa 5 de zao ny voasoratra ao: fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo de aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Sitrapon'Andriamanitra ampahafantariny antsika eto de hoe ho masina isika satria masina izy. Raha ndray teny ihany ako atao amin'ny Petera voalohany a, Petera faharoa toko 7, Petera faharoa toko 7 a andininy fa 1:12. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra zao de olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Olona tokony hanao ahoana? Eo zany ny valan'le izy hoe masina. Olona miaina ao anatin'ny famasinana. Tia napetraka tsara zay satria ny zavatra hita amin'izao fotoana dia io famasinana io a tsy tena mipetraka. Inona moa ny atao hoe masina? Raha mipetraka izy eto amin'ny 5:12 hoe ho masina ianareo satria masina. Raha io masina io voalaza io aloha de hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Voatokana ho an'Andriamanitra zany hoe azy ianao, izy no tomponao ary enanao ny sitrapony no havelomanao. Petraka ny fantaniana ho antsika tsirairay avy, azy tanteraka tokoa ve ianao? Saina, tena, fanahy, velona ho anazy tokoa ve ianao ary mandeha araka ny sitrapony? Zay zany le hoe masina, voatokana mihitsy, natao ho anazy ianao, natao hanao sitrapony ianao, hiaina araka ny teniny ianao. Aoka ho masina ianareo amin'ny fitondratena rehetra. Ny atao hoe masina ihany koa de zao, tsy misy fahotana amin'ny toetra, tsy misy loto, tsy misy petipetina. Fantatsika any amin'ny Petera, any amin'ny Efesianina de milaza hoe andray ny fiangonana izy a de fiangonana madio, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana na endriky ny fiovaovana, fa fiangonana be voninahitra sady tsy manatsiny. Ny olona ho raisin'i Jesosy Kristy rehefa ho avy zany izy any amin'ny raha lanitra de olona masina. Olona masina. Apetraka ihany zay tenin'Andriamanitra zay, fanampin'izay. Raha ohatra raintsika zao a mamaky ny Kolosianina toko voalohany, andininy voalohany, de zao ny voasoratra ato zao ohatra hoe: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy, mamangy ny olona masina. Mamangy ny olona masina any Kolosia. Ao amin'ny epistily zany Paoly a de mitodika amin'ny hoe olona masina.
Dia ny olona masina zany raha misokatra ny masontsika dia zao, ny olona masina dia olona voatokana ho an'Andriamanitra. Tsy hoe olona maty dia anao fihetsiketsehana sy fombafomba dia hoe asandratra olo-masina dia ireny ny olo-masina. Fa ny olona anankiray raha nandray an' Jesosy, ny bebaka marina, nanolo tena ho an'ny Tompo ary nateraka avy any ambony, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nahazo hery izy ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra izy zany, Jaona 1:12. Ary rehefa zanak'Andriamanitra izy dia voasoratra koa any amin'ny Efesianina any hoe vao isy tompoka se ny fanamasina, vao isy tompoka se ny fanamasina. Dia tsy vitany hoe vao isy tompoka se ny fanamasina, fa raha mamaky indray anao amin'ny Korintianina voalohany 7:12, Korintianina voalohany 7:12 tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Dia any amin'ny Korintianina faharoa 2:9, Korintianina faharoa 2:9 dia ho koa ny voasoratra hoe isika dia tempolon'Andriamanitra ihany koa. Ozy izy, inona no ikambanan'ny tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolon'Andriamanitra velona, araka ny voasoratra hoe onona eo aminy aho sy andeha ho aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Tempolo ny fanamasintsika, zao ny fitondran-tenantsika ve manome taratra an'izay. Isika mpitoro filazantsara, mpitoro tenin'Andriamanitra, mametraka ve tsika hoe ny olona iaona amin'Andriamanitra dia olona ny bebaka, olona ny fona tamin'ny fahotany, ary olona nandray an' Jesosy marina ka nahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ka tonga zanak'Andriamanitra dia manana ny fanamasina. Zao anefa ny zavatra misy. Ny fahamasinana raha zavaiko kely dia ataoko hoe mandray anankiroa zany. Mandray anankiroa satria namoana le fahamasinana anankiray le hoe voatokana ho an'Andriamanitra dia indray ara-panahy. Rehefa nanoty Adama sy Eva tao amin'ny sahidena dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia tsy nisy an'le aina intsony, tsy nisy an'le endrik'Andriamanitra intsony, fa lavo zany, dia tsy tao anatin'ny fahamasinana intsony zany ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy, namita ny famonjena teo amin'ny fizaliana, nadatsaka ny rany ary nitsangana tamaty dia nandray ny famonjena ny olona, dia vita fihavanana tamin'Andriamanitra ara-panahy, velona nandray ny fanahany. Zany hoe ny olona rehefa tsy manana an' Jesosy Kristy dia tsy misy fiainana, satria tsy tafaray amin'Andriamanitra. Dia rehefa tsy tafaray amin'Andriamanitra izy dia tsisy fiainana, maty fahavelona zany. Zany hoe tsisy ny fanahany tsy tafaray amin'Andriamanitra, dia efa tsy tafaray amin'Andriamanitra izy dia maty izy zany zay ara-panahy, tsisy fiainana zany izy zay, fa velona ara-batana fotsiny izy ara-tsaina ara-nofo. Fa rehefa tonga ny famonjena, tsangana tamaty Jesosy, vita ny famonjena, ary fantatry ny olona ny fanavotana nataon' Jesosy, fantatry ny olona ny famelan-keloka nataon' Jesosy, ka niditra tamin'ny planin'Andriamanitra izy hoe ho anazy ny famonjena nataon' Jesosy, ka tonga amin'ny fibebahana, tonga amin'ny fiakekeloka izy, nanaiky ny famonjena Jesosy izy ka nanolo tena, dia tafaray amin'Andriamanitra ara-panahy indray izy, ka vita fihavanana amin'Andriamanitra izy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efesianina 2:2 dia milaza hoe itsika dia niarana tsangana dia niarana petrana any an-danitra ampanahy zany, ny fanahanao dia vaovao, ny fanahanao dia masina, efa no amasin'Andriamanitra ary tafaray sy tafakambana ianao. Izao nefa itsika tsy fanahy ihany, fa mbola eo ny saina, ny fieritreretana zany ny maha-olombelona, eo ny vatana, ireo tsy tonga dia masina eo no eo. Zay no mahatonga hoe misy processus ihany koa le fahamasinana. Matoa ny zanak'Israely navoaka tany amin'ny tany Egypta, hiditra tao amin'ny tany Kanana, tsy hoe vaovao amin'ny tany Egypta tonga dia avy hatrany dia tonga tao amin'ny tany Kanana, fa nandritry ny fialana tao Egypta ka ho any ny fotoana ny nandehanana rehetrarehetra mandrapatonga tao amin'ny tany Kanana dia 4 taona. Tao anatin'ny 4 taona nisy ny fanefen'Andriamanitra, nisy ny fanamboaran'Andriamanitra, nisy ny famolavolan'Andriamanitra, nisy ny fampiomanana mba hidirana amin'ilay tany Kanana. Hevitra izay ara-panahy dia izao, rehefa nanolo tena ho an' Jesosy Kristy Tompo ihany koa ianao, tsy avy hatrany ianao dia niditra any an-danitra, fa mbola eto an-tany ianao. Ary rehefa eto an-tany ianao dia ny fisainana mila miova. Ohatrany hoe olona avery Kristy efa voalaza Kristy ngamba tsy vaovao vao milaza an'izay hoe ohatrany hoe olona latsaka an-drano ka safotra tao anaty rano tao dia nisy mpamonjy naka azy, dia rehefa nalaina izy avotra izy amin'ny tao anatin'ilay rano afaka tao izy,
fa le rano tao anatiny mbola mila esorina ihany koa. De re iny fanavaozana fanamboarana iny zany ohatran'izay koa tsika hoe nandrindry fotoana maro ianao lavitra n'Andriamanitra, nandrindry fotoana maro ianao tsy tao amin'ny fomba n'Andriamanitra, nandrindry fotoana maro ianao niaina araka ny filany nofo, ny araka ny filany zao tontolo zao, niaina araka ny fomba zao tontolo zao. Ary rehefa tonga amin'ny Jesosy Kristy ianao, Romanina 12 de milaza miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana ny marina. Raha hoe zany hoe hiditra amin'le fahamasinana zany a, raha resaka cas pratika ny resantsika de ataontsika ke andray ny Kolosianina 3 andininy 5. Kolosianina 3 andininy 5 de zao no voasoratra: vonoiny momba ny tenanareo ety an-tany de fijangajangana, fahalitoana, firetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana de fanimpotsapo zany. Fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nale anareo fahiny fonom-bola velona taminy anareo. Fantaro ny epistily de nisoratana ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny olona le fanan'olo tena zany, fa fanabeazana sy fitezana ampana azy. Maninona ny soratana zany any amin'ny Kolosianina hoe vonoiny momba ny tenanareo ety an-tany, satria mbola misy zay toetra, mbola misy fisainana, mbola misy fomba, zay fomba zao tontolo zao fomba nofo zay tsy avy amin'ny fanahy, mbola hita ity amin'ny olona, na de fanan'olo tena ho an'ny tompo ary izy. De nametraka mihitsy Paoly hoe vonoia ny resaka fijangajangana, resaka falitoana, firetam-po, fanirian-dratsy, fieremana, fitiavam-bola zany, fanimpotsapo, mila miala daholo zany. Tsy mahamasina antsika zany rehetrarehetra zany, mbola azo fitsika idirana tsirairay reo fa tsy ampy ny fotoana raha amin'ity 20 minitra ity. Izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky tsy fanarahana. Izany koa no nale anareo fahiny fonom-bola velona taminy anareo. De mandeha koa mbola mitoy andininy 9 fa ankehitriny esoro koa zao rehetra zao, atoranao mihitsy zany reo ohatra ny mijery fitaratra tsika: fahatezerana, fiafinafonana, lolompo, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandangy anareo, fa efa narianareo ny toetra talomba amin'ny asany ary efa notafianareo ny toetra vaovao. Zay le miaraka amin'ny tompo zany, zay le miaraka amin'ny Jesosy. Nariana ny toetra taloha ary nitafina le toetra vaovao. Ilay toetra vaovao izay avaozana ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrik'ilay nahary azy. Ny fahalalana an' Jesosy tompoko ny tena zava-dehibe. Ny fahalalana an' Jesosy ny manova ny toetranao. Ny fahalalana an' Jesosy ny manova ny fisainanao. Ny fahalalana an' Jesosy manova ny fombanao. Izany mahatonga anay eto amin'ity fitoriana miomana eo amin'Andriamanitra ao tia tsy te hampafantatra ninona nizaniza afa-tsy Jesosy ihany. Fa rehefa Jesosy ny fantatry ny olona, rehefa Jesosy ny ainan'ny olona, rehefa Jesosy no hitan'ny olona, de ho alany ho azy ny fahotana. Rehefa nalala ny herin'ny fanamasina ao anatiny izy, de miova ny fomba fisainany, miova ny fomba fiakanjony. Amin'izao fotoana zao ke tena hoe be da be ny zavatra mamofady, milaza fa kristianina tsika, nefa maro be itsika ao amin'ilay hoe kristianina manao fitafiana tsy motina raha miresaka fahamasinana tsika. Ny akanjo de manara-tena ny an'ny vehivavy, mampiseho forme. Ny akanjo dia mampiseho ny zavatra tokony ho takomana. Anefa tsika de milaza fa kristianina, lasa manaraka ny fomba zao tontolo zao. Izany rehetrarehetra zany noho ny tsy fampiny ny fahalalana an' Jesosy de lasa manaonao foana. Fa raha fantatrao Jesosy Kristy ary iainanao izy, andehananao araka ny sitrapony, de tena ho andeha amin'ny fatahorana ianao. Te hiverina kely any amin'ny Petera, mivadibadika mijery ten'Andriamanitra maromaro tsika satria ao anatin'ny fampianara ao anatin' zany hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao zany. De raha ohatra tsika hiverina ato amin'ny Petera 1:1 de ozy izy amin'ny 7:7 hoe dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahinianareo te ity an-tany. Mitondra tena amin'ny fahatahorana. Io zany tsy resaka lahady, tsy resaka sabotsy, tsy resaka toerana vonjena, tsy resaka endrika ety ivelany, tsy resaka akanjo, fa resaka fiainana hoe ao anatinao Jesosy averiko foana isan'andro, isa minitra, isa segondra, latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy, 4 amby 20 ora, amin'ny 4 amby 20 ora, janoary
ka hatramin'ny desambra amin'ny fiainanao ray manontolo fa tsisy hoe eto a sabotsy eto a vao manao motimotana satria hivavaka eo anampino na eto alahady eto a de eto a vao manao motimotana satria hivavaka ny ala ampino fa rehefa tonga ny alatsinainy sy ny andro rehetrarehetra dia manao fomba zao tontolo zao ianao, manao fitafiana tsy motiny ianao, manao fiteny tsy mame voninahitra an'Andriamanitra ianao, manao ny fomba zao tontolo zao maro samy hafa ianao, hanika matsatso ny filazantsara, matsatso ny filazantsara. Zavatra misy ary moa de zao hoe ny tena marina de zao tsy miandry sabotsy sy lahady sy ny sisa sy any amin'ny toeram-piangonana fa any amin'ny toeram-pivavahana ary no asahin'ny olona manao akanjo fitafiana tsy motiny, fitafiana tsy manome voninahitra ny tompo, fitafiana mitanjaka ny an'ny vehivavy, de mandeha araka zany tsika, de na any am-piangonana ary de ny fitoriana ataontsika avy eo tsy milaza ny olona ny fatahoran'Andriamanitra, tsy milaza ny olona ny fibebahana, tsy milaza ny olona resaka mandeha amin'ny fahamasinana, tsy milaza amin'ny olona ny hoe hery avy amin'i Jesosy Kristy koa ilayntsika afahantsika mandresy ny fahotana, de lasa matsatso ny filazantsara. Ary rehefa mitory ianao, rehefa mizara ny tenin'Andriamanitra ianao de tsy misy aina, satria tsy miaina araka ny tenin'Andriamanitra, tsy mitoetra ao amin'ilay fahamasinana. Lasa ihany koa tsy te hierika ny filazantsara ihany koa ny olona, satria tsy misy fijoroana vavolombelona tsara araka ny tenin'Andriamanitra ny tsirairay. Fa to ny hita any amin'izao tontolo zao no hita ao amin'ny fiangonana, no hita ao amin'ny fiangonana ho hita any amin'izao tontolo zao. Lasa miaroaro zany, lasa mifangatra, tsy fahantatra intsony hoe iza moa le zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra zany nge tsy miaroaro amin'ny fanao zao tontolo zao hoe. Zanak'Andriamanitra zany nge tsy miaina ao anaty concubinage na tokantrano imaso hoe, fa miandry zany hoe mandeha manao ny vodiondry zany dia misoratra ara-dalàna ara-panjakana eny amin'ny mairie, de zay vao mitokantrano, de zay vao misy firaisana aranofo, ary zay vao tena hoe tokantrano iray amin'izao fotoana mifambadika tanteraka zany, tsy vita vodiondry, tsy vita soratra, tsy vita famifona, tsy vita ny fombafomba rehetrarehetra, de efa miray tokantrano, de efa miara-mitoetra, de efa manao ny fomba mpivady, de ao anatin'ny fijangajangana. Ho aiza ny fiangonana? Inona zavatra ambaran'ny fiangonana? Inona ny ambaran'ny mpitory filazantsara? Motsy ny ampibebaka ny olona ve? Motsy ny ampitodika ny olona amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra? Motsy ny ampitodika ny olona iaina amin'ny tena filazantsara marina? Za miteny aminao fa azo atao tsara ny miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny filazantsara ny epistiliny Jaona de milaza mihitsy hoe zay nateraka Andriamanitra no tsy manota, tsy mahay manota, satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ambarako aminao ihany hoe mila mahafantatra an Jesosy ianao, mila miona amin'i Jesosy ianao, mila babon'i Jesosy ianao. Fa rehefa babon'i Jesosy ianao tafahoana amin'i Jesosy marina ianao, mandray ny herin'ny fanamasina ianao, ary Jesosy Kristy marina no iainanao, tahaka ny Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Tena hoe tomponao sy Andriamanitra ao Jesosy Kristy, dia anao ny sitrapony ianao. Ary hoy Jesosy hoe mora ny zigako, maivana ny entako. Lasa halanao azy io fahotana io, lasa halanao azy zao tontolo zao sy ny fomba ny rehetrarehetra, lasa halanao azy ny avy amin'izao tontolo zao, satria efa natiora vaovao ianao. Ka ny atonga anao natiora vaovao de ny fiaonanao amin'i Jesosy marina. Ny atonga anao, ny ahafahanao miaona amin'i Jesosy de zao amin'ny fanahy. Andriamanitra de fanahy, ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Ny ahafahanao miaona amin'i Jesosy de mino ianao fa Andriamanitra Jesosy Kristy de namela ny elokao, na nadio anao, na nafaka anao. Mino malala ianao fa ianao de olona mpanota, nandova ota, ary tsy miendrika ao an'Andriamanitra fa fahafatesana ny tambony ota ary fahaverezana ny mendrika anao. Kanefa noho ny famindrapon'Andriamanitra de navotany ianao tao amin'i Jesosy Kristy ary novonjeny ianao. Izy manana fiainana vaovao anao afaka mamela ny elokao, ary afaka mahatonga anao olom-baovao, tsy ho andevon'ny ota intsony, tsy ho andevon'ny filan-dratsy intsony, tsy ho tia zao tontolo zao intsony. Hoy Jesosy any amin'izao toko 7:10, avy ny andrina zao tontolo zao kanefa tsy manana ininona ato amiko izy. Hoy Jesosy amin'izao toko 9:10, ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra dia olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany mba hilaza ny atsara an'le nitondra azy niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Ny zanak'Andriamanitra de olona tsy manaraka ny fomba zao tontolo zao, amin'ny lamodiny zao tontolo zao, amin'ny fitafiny zao tontolo zao, amin'ny fiogovolony zao tontolo zao, amin'ny fiteniny zao tontolo zao, amin'ny fombany zao tontolo zao daholy. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto amin'izao tontolo zao, aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Tapitra ny teny fa hevero, samy mandiny tena, samy mieritreritra. Sao de mbola misy an'izao tontolo zao ato amiko, sao de mbola misy fisainan'izao tontolo zao, fomban'izao tontolo zao, fanao zao tontolo zao. Raha tsapanao zany mibeba ianao eo am-pitoerana eo.
mifona ianao ampitoerana eo fa Jesosy tsy mandatsa, Jesosy tsy manosy botanana, Jesosy de mandray anao ndray ary vonona anamasina anamarina anao ary vonona manome hero anao ndray andehananao araka ny sitrapony ary iverenanao tsara ho aminy. Fotoana akaiky de iveriny Jesosy eny amin'irao lanitra ary raka ny fiangonana izy de fiangonana masina no alainy. Ny tonga anao masina, fanananao ny fanamasina, fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, fiorenanao tsara ao am' Jesosy. Fa rehefa ao aminao ny hery de horesinao zao tontolo zao satria efa nandresy izany Jesosy. Horesinao ny nofo satria efa resin'i Jesosy zany. Horesinao ny fahotana satria efa resin'i Jesosy zany. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fahasoavana. Amen.